Iaraba sy faly mifankahita tava indray ry mpiaino ajaina tafahoana soa amin'izao fotoana manokany ny fiaraha-mivavaka izao. Manana namana isika izay maniry ny tsotrona mivavaka azy, namana izay manana fisaorana tiana atolotra amin'Andriamanitra, kanefa manana ihany koa zavatra tiana angatahana amin'Andriamanitra dia ny anana fijoroana eo anivon'ny tokantrano. Anabavy izy io izay manana izany olana izany eo anatrehan'ireo fianakaviana. Efa nandalo zava-tsarotra izy teo amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Ankehitriny izy efa nanolo-tena tanteraka ho an'Andriamanitra, kanefa misy ny sakana, misy ny tebotebo sy ny olana maro koa mangatahany ny tsotronam-bavaka azy. Androany dia misy teny fikasana omentsika azy ao amin'ny Exodosy 7:20. Exodosy 7:20, 14 azafady, ka ny 7:20 no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: aza matahotra ianao, mijanona, fa ho hitanao ny famonjen'i Jehovah izay ataony ho anao, fa ireo izay manetraka olana eo amin'ny fiainanao dia tsy ho hitanao ary tsy ho eo anatrehanao intsony. Andriamanitra ny tahanao, ombanao arak'izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka ho anao izahay ary hivavaka ho an'ireo rehetra miatrika izany ihany koa. Misaotra anao Andriamanitra raha izanaka fanahy masinao, satria ny asany fanahinao, ka ny zanakao izay efa teo aminao dia natsoina ho tafaverina aminao na dia efa nandao ny vala aza. Ankehitriny izy dia efa ao anivon'ny ankonany lanitra, kanefa manana olana ao amin'ny ankonany eto an-tany. Andriamanitra, ianao ilay mahay ny zava-drehetra no atanteraka ny teny fikasana nomenao amin'ny Mosesy ho an'ireo zanak'Israely. Ka ireo Egyptianina izay manakana, manome olana, dia ianao no ampitsahatra azy ireny tsy teny, ampitsahatra azy ireny tsy hanome olana, fa hanala azy ireny kosa ary hanova azy ireny, ahatonga izany mpanomponao izany hanam-piadarana sy fifaliana eo amin'ny fiainany ety an-tany. Hitandranany sy hitondrany ihany koa ny mahazanaka ho azy. Ny faniriana dia niasanao amin'ny alalan'ny fanahinao, ka hikasika ireny olona ireny hanara-dia ny fahamarinanao. Momba izany anabavy izany misaotra manokana izy ny amin'ny fiverenana nataonao taminy ary nandraisanao azy. Misaotra manokana ihany koa izy Tompo ny amin'ny fanambinanao ny asa ataony. Tsy njovy mandrakariva izany ary aza mahafoy azy ianao. Ny fiainany rehetra dia aoka hiafina eo aminao tahaka ny fiainan'ireo rehetra mialoka taminao. Izany no vavaka tononona ho azy ho an'ireo rehetra manana olana toa azy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.